miarabantsika mpanaraka ny fandarana aodinareo afaly indray zahay ekipan'ny RTA hiaraka aminareo amin'ity volana oktobra ity volana vaovao ty izay Oktoberfest ity tsidika mamandridsitsika ao Andavamamba ao vacances vita hiaraka indray tsika andao ary tonga ety Andavamamba tsika atony misy andry mamandritsaka dia andrositsika dia hijery azy ato aloha oteo Salama mandritsa salama tu. tonga fotoana fanomezana Ai, pavonina mandray anareo fa. Ndao mandroso irany ty miresaka e. miresaka ary Io mandroso. eny Mandroso aty aminay. Zao ny aty aminay mandroso. Mandroso. tonga ato amin'ny lakozia vaovao tsika lakozia teny tokotany ny lakozia tamin'izany fotoana izany dia namorona zao lakozia zao zany ny fandaharana misy plan de travail nasiana étagère natsaraina ny loko nanahoana aloha ny fandraisan'ny mamandritsa zay Tena faly satria nahazo lakozia vaovao dia tena misaotra betsaka ny RTA. Misaotra fa nahazo lakozia vaovao korigna ny lakozianay taloha zao zao mba nahazo vaovao ato tonga dia mba atao trano tsy lany rivotra intsony ny saribao fa mba atao trano tena tsara mety tsara tena tsara be le saribao fa alohan'ny atory aloha mivoaka ihany ny saribao maintsy voaina daholo varavarankely rehefa mampiasa fa zay zany no asa nataony brico déco nanatsara namorona lakozia mihitsy moa zany fa manaraka izany dia ity le 10,000 ariary aloha izay hividianantsika ny ingrédient anaovantsika nilay sakafo rehefa avy eo dia table haute-nareo anaovantsika rehefa karakara sakafo ary le planche à découper ilainy ity rehefa le mandeha ny raha nitetika rehetra iny dia afahantsika mikarakara sakafo misaotra indrindra tena misaotra fa mbola nahazo cadeau ihany efa tsara lakozia mbola nisy cadeau misaotra eny ary hiditra fikarakarana sakafo ary tsika ka dia andao ary anao tablier dia raikitra amin'izay Lasopy manala makafoka noho ny arahantsika tamin'ny maika tamin'ny farany androany mbola lasopy ihany ny sakafo atolotra anao fa saingy lasopy tamatavy indray ary mamandrija no aneo ny fomba vandriny an'izay ny fangaro rehetra ho atao aminy noho ny karakarainy voalohany nampiasa izy tongolo maitso sy kotomila no tetehany madinika Nofon-ken'omby efa nandrahoany no tetehany lavalava efa nandrahoany mialoha mba ho azo antoka tsara ny fahamasahan'ilay hena ary koa mba halemy rehefa mifangaro amin'ny lasopy. Teto voana ny sira sy ny hanitra izy toy ny tongolo gasy sy sakamalaho râpé ho fanomezana tsiro hatrany. Tsampy fotsiny efa nandrahoana ilay nofon-kena teo dia vita fa namana menaka kely tamin'ny lapoaly i mamandrija dia nendasiny tao ilay nofon-kena dia amin'izay misy mendimendy sy mikareporepoka any anatin'ilay lasopy ihany araka n'ilay notenenin'ny chef Gita amin'ny farany teo sara tadidina hoe rehefa mihinana zavatra malodaloda izay mihitsy fomba fiteniny azy dia tsara asiana mikareporepoka hohanina miaraka aminy. Mba hampafilotra azy tsara dia anisan'ny fangarona ampiasainy ihany koa ny boulette de poulet efa vita karakara fa nanendy fotsiny sisa no nataony teto. Tao anatin'izay rehetra izay dia efa namasaka friture izy no tetehany nizara efatra. Tao ambadimbadika tao ihany koa ny araka tamin'izay dia efa masaka ny paty gasy le vidineny an-tsena reny no nampiasainy satria izay nitany fa tsara kokoa sy misy tsirony kokoa. Narotsaka avy hatrany tao anaty vilia an-dasopy efa voahaingo tamin'ny salady maitsomaitso izany rehefa avy nitsika tsara.
Ireo hitantsika amin'ny sary ireo tsy adino ihany koa ny vantanina na dia efa teo arany nofon-kena sy ny boulette de poulet amin'izay matsiro tsara e. Alefa miaraka amin'izay ihany koa ny fangaro rehetra ny karakarainy teo dia indroa ny sisa dia vita ny lasopy. Bouillon de bœuf no nanamboarany indrony izany hoe mety tsara amin'ireo izay tsy mihinana kisoa izy ity. Mbola mitoy-trano fikarakarana miaraka amin'ny mamandriza fa mofo legioma indray no ataony eto afaka hoana miaraka amin'ilay lasopy teo ihany fa afaka atao goûter mitokana ihany koa nefa misy aza moa manao azy loka tsy olona izany tsy manina fa izay mampety anao. Lafarina no akora fototra nampiasainy mazava ho azy, nampiany sira sy levure chimique kely izany dia nampiany rano. Afangaro tsara ireo azahoana paty toy izao hitantsika amin'ny sary izao, tsy tena mandranoka be nefa koa tsy tena maina be fa eo atenatenany dia arotsaka ao ilay legioma râpé avy eo izay fotsiny tena tsotra kely ty ngamba no mofo mora natao indrindra teto amin'ny fandaharana hatreto. Mofo moa izany ilay ao atao dia mazava ho azy afanaina amin'ny lapoaly ny menaka dia endasina ny mofo dia vita. Eny are vita ny lasopy tamatavy sy mofo legioma natolotry mamandriza ho antsika androany dia hihaino ny chef Gindray tsika ary hitantarany tsirony sy anome ireo mety fanamariana sy fanitsiana avy aminy. Vita ny nahandrontsika tonga dia tairitsika eto ihany ny dégustation na ny fanandramana. Misy an'ilay mofo laisoa sy karaoty legioma. Mofo legioma moa izany ilazany mamandritra azy dia misy an'ilay lasopy façon tamatavy. Ilay lasopy moa izany tsy nisy kisoa, izany hoe lasopy tamatavy tsisy kisoa izany ity dia ilay mofo legioma karaoty dia laisoa no tao anatiny miaraka amin'ilay patabe izay namboariny teo. Le mofo laisoa ny andramantsika voalohany sady amuse-bouche kely ihany. Équilibré tsara le assaisonnement, somary nahazoazo menaka kely. Nitroka menaka kely le izy, inona ny mety mahatonga an'izay, mety hoe tsy nafana tsara le menaka no narotsaka le izy dia lasa nitroka menaka. Raha mamay tsara izy zany mety tsy dia mitroka menaka. Ny tsirony mety tsara, levure équilibré tsara, tsy dia tena heno be zany misy levure, mikarepoka tsara mihitsy le izy. Marihana hatrany fa azontsika atao zany manampy legioma hafa rehefa arakarak'izay tiana. Raha zaho manokana aloha dia tiako kokoa somary nisy herbe aromatique kely, kotomila, tongolo maitso, céleri kely niaraka aminy izay manome hanitra kokoa zany an'ilay mofo legioma. Eo amin'ilay soupe indray manitra tsara ny fofony Sopy tamatavy moa ny resaka eto. Ny sopy tamatavy raha ny tena izy dia ataontsika hoe sopina nouille sy van tan
d'origine asiatique izy io de tatyarina mihitsy vo tonga le appellation hoe soupe tamatave ny anarany a izay mazatra ny olona ihany koa nandreo hoe soupe chinoise tsisy kisozy izy aty satria bouillon de bœuf no nampiasana mamandrijana anao an'le lasopy a de boulette na akoho mako de nisy an'le nofona henombo teo tiako kokoa le nofona henombo raha atao amin'ny lasopy de tetehana somary manify kokoa satria hoanina mivantana miaraka amin'ny paty izy zany de tsy de mitsako be manify kokoa zany tsara kokoa amin'le taillage iny a de ohatran'le teo ihany a no fanaovana azy manao bouillon ny bouillon ana soupe tamatavy a zay foaniko any tamatavy za moa mihina kisoa zany a de matetika misy tsirona fond ana kisoa zay le izy de misy tsirona fumée de poisson zay anankiroa zay matetika ny fusionner-ny olona de manome an'iny ronda sopy fihinana matetika any amin'ny restaurant ny tamatavy iny rehefa tsy mihina kisoa moa zany le olona de ohatra le natao mamandrija teo a tsy maintsy bouillon omby ny ampiasana de akoho sy ny atody ny condiment miaraka aminy fontanina na poulet koa ny ampiasana fa ny fontanina koa zany de azo atao fontanina na porc makasitraka ny mamandritsitsika nanolotra n'izay fahaiza mahandro zay a izay lasopy tamatavy lasopy tena mety tsara ho atsika any tokantrano any mpanaraka ny fandaharana omeko mamandritra ny fitenenana nanahoana ny ainana ny fiarahantsika teto nafinaritra ny fifandraisantsika aloha tena mafinaritra de eo koa le be de be niraisiko tolo lalana avy amin'ny sefo zao tena misy betsaka de ireny zao de misy zavatra afaka andraisiny reny toro-levitra reny de misaotra anareo fa nandray lesona be de be koa tamin'ny toro-hevitra sefo iny eto de maneho fisaorana manokana ho an'ny mpanohana zao fandaharana zao sy ny mpanaraka ny mpijery ny télé rehetra mpijery rehetra de makasitraka indrindra anareo misaorana koa ny RTA zany tonga aty an-tranonay aty amin'ny faritra Andavamamba misaotra betsaka indrindra de misaotra ny mpanohana nanohana tamin'ny lafarina sy menaka ny latabatra ny lakozia tena mahafinaritra be mihitsy mbola vonona indray anareo zay raha mbola hiverina izy farany eto ny fandaharantsika fa de mametraka ny mandra-piona atsika rehetra kopatanana ho atsika rehetra ary tanana to satria manina mangatsika dia andritsy vanikely aty mbola misy koa rehetra ay mbola misy ay sy zany na banana